Ravina malala ampifarinana zontsika miona toy izao indray azontsika miainy ny tenin'Andriamanitra mandray ny efatra tsara ho antsika koa ny amin'ny zambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny teny ity. Ianareo izay voantso an'i Jesosy Kristy malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alasinainy 14 Jolay 2022 vajianantsika ilay hevitra hoe olom-boantso ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalaza eny amin'ny voninahitra n'Andriamanitra isika. Endre tsara sady mahafinaritra raha mimpirahalahy ny miara-monina. Tahaka ny dililo tsara amin'ny loha, izay mitsitsoroka amin'ny somotra dia ny somotra arona, izay mitsitsoroka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando anerimoana izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona, fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia hivavaka isika. Andriamanitra miantso ny olona rehetra tsy hakanavaka ianao ka nilazany sy nanafatra ny tokony ataonay. Koa mendrika ianao Tompo ny saotra sy ny dera ary nilaza ny voninahitra mandrakizay no ianarinao masina satria Andriamanitra tsy toy ianao. Tompo, tsy tanteraka izay, mpanoty izay, koa noho ny fahotanay dia mamindrafo aminay. Sasao madio izay mba fakeloka ary diovy izay mba fampahotana. Feno hifananao masina izay. Raha ndreny nofinaina, hanananay toko fa lehibe ny fiandranao Andriamanitra ary miantso ny olona rehetra ianao izay mpino. Dia ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay, lefa mifidy sy ny antso anay, naovanay izany mivavaka izany.
amen. Ny mofinainao antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'ny Lioka. Lioka 9:1-10 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary isy nitondra zazakely koa eo amin'i Jesosy mba ho tendreny. Fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nanjara azy. Fa Jesosy niantso ireo ankeo aminy tianana hoe avelao ny zaza anatona ary aza rarana. Fantoazo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa. Na zovona zovony sy handray fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza Jesosy tafiditra aminy akory. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay nifidy sy niantso anao. Mofinaina ho antsika Lioka norenesintsika teo. Filazantsara Lioka 9:20-10 ka hatramin'ny 7:10. Tantara nitondrana zazakely eo amin'i Jesosy Kristy sy ireo mpianatra. Maneho fa i Jesosy Kristy dia mandray ny zaza madinika, te hamonjy azy, te hamonjy azy. Ndreo ny 9:11. Avelao ny zaza anatona ary aza rarana, fantoazo ny fanjakan'Andriamanitra. Norarano mpianatra tsy anatona an' Jesosy ny zaza. Ny fanora tamin'izany kosa nataon'i Jesosy. Niraisin'i Jesosy ireo zaza ireo mba halala azy sy hanana finoana. Te hamonjy ny zaza sy hitaona azy ireo ho amin'ny fahatokiana azy izy. Araka izany dia tian'i Jesosy Kristy halala sy hahafantatra ny soratra masina ny zaza. Fa tsy tokony ahilika na horarana amin'ny fanatonana an'i Jesosy Kristy. Ka aoka tsy ho ny olona izay verina ho efa mahalala ny soratra masina sy mpianatra Kristy indray no lasa sakana amin'ny fanatonana ny zaza an'i Jesosy Kristy. Nitarika azy ireny aza izany ny tokony atao. Jesosy Kristy nandray zaza madinika dia mametraka azy ho modely, mametraka azy ho sofianatra. Zany heverina dia hoy ny teny 7:10. Nazovona zovony sy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka zaza Jesosy tafiditra aminy akory. Miankina amin'ny finoana sy ny fiankinana tanteraka amin'ny tenin'i Jesosy Kristy izay mariky ny fanatrehany ny fahazoany fiainana marak'izay. Ka ny fahatokian'ny zaza sy ny finoana tsy misy fetra ao aminy no tokony ianaran'ny olona rehetra. Modely amin'ny fitomboana amin'ny finoana ny zaza ka tokony ianaran'ny olona rehetra, indrindra fa ny olon-dehibe. Noho izany, tsy ny anilika ny zaza anatin'i Jesosy no tokony ataon'ny mpino, fa nianatra amin'izy ireny kosa ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesosy. Tsy misy fetra sy tsy misy fepetra. Iainy tahak'izay iainan'ny zaza ary havana ny finoana. Zava-dehibe ry havana ho antsika mandinika izany, azontsika mijery ny finoantsika tokoa ny amin'ny ohatran'ny zaza izay eo amintsika izay fantatsika koa mba azontsika maneho ny vonin'Andriamanitra. Antsoin'Andriamanitra koa ireny mba azona maneho ny fitiavany antsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra mofinaina nomena anay izay milaza fa i Jesosy Kristy dia nandray ny zaza madinika, te hamonjy azy izy sady milaza ny sofianatra ao amin'ny zaza. Mivavaka aminao izahay, ny anampianao ireo olona miomana handray ny synode lehibe atao antolan'ny aro. Tompo, mivavaka aminao izahay ho an'ny firenenay mba hisy vokatsoa ny asan'ireo mpanao tafika masina tety amin'ny Madagasikara. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo marary vangio manokana izy ireo Jesosy sitrano anehoan'ny fahefanao manasitrana toany koa ny tontolon'ny fahasalamana. Tompo, ampinonao ireo manamanjo, toanareo mareo sikolona sy ireo sahirana, tsinjovinao ireo any am-pigadrana, tao io ny fihazakazanay, ny asa fivelomana, ny fikasana, ny fianarana. Mivavaka ahy dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay nampiombona anay koa amin'ny vavaka nampianarina anay manao hoe: raha eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo any an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay finoana ry havana malala ny izodrana tongotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny tompo ny fiadanana ny anomenareo fiadanana amin'ny zavatra rehetra ho aminao rehetra ny tompo. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.